Resaka ny tontolon'ny fandraharahana trano isika ao anatin'ny sehatry ny asa-tanana sy ny fahaiza-manao kosa nanolotra ny akon'ny dian'ireo ireo 12 mianadahy mpanao asa-tanana malagasy izay nanatrika ny hetsika Salon, maison et objet tany Parisy ho azy ireo moa dia isany nanampy tamin'ny fahitana zava-baovao ny fivoahana tahaka izay natao izay. Rotsy rakotiny iray ny eo amin'ny sarin'ny Stéphane Razafy-Manjemby. Nandray anjara tamin'ny hetsika iray Salon, maison et objet tao Frantsa i Madagasikara ny fa 4 ka hatramin'ny 9 ny volana janoary lasa teo. Mpanao asa-tanana malagasy misy 12 mianadahy araka izany no nitsolontenan'i Madagasikara tany an-toerana. Samba ny teto an-toerana no nisy ny famoahana ny vita malagasy amin'ny hetsika lehibe iraisam-pirenena toy izany ary nahatsapa ireo mpanao asa-tanana fa tombontsoa lehibe iray ahafahana mivelatra amin'ny tsena iraisam-pirenena ny toy ireny. Lalam-barotra mazava ho azy satria ny salon maison et objet dia salon international en design zany hoe ireo professionnel leran-tany no tonga nanatrika an'io. Mino hoe mitovy hevitra amiko ny tsirairay hoe nanao rencontre tena mahafinaritra ny tsirairay tany izay mpanao asa-tanana nisy fifanakalozana teo nisy ihany koa hoe hita hoe ay ve any amin'ny firenena hafa misy zavatra ohatran'izao ataony zavatra tena lehibe zay ary tena ilaina hita mihitsiny mba ahafahana hoe manaraka hoe inona no zavatra ilaina any andafy ankoatra ny zavatra ataontsika eto dia hoe nanahoana ny akony dia tena tsara satria miverina vany zay tsy mitondra tanam-poly fotsiny mody lasa mitondra commande zay mitatra le izy satria misy zavatra tadiavin'ny client koa vao hitany eo ny zavatra ataonao dia fantany hoe mety mahavita an'izao ihany koa ianao ary ny standny Madagasikara dia PDB mihitsy nireo vahiny tonga tany nahita hoe ay ve misy zavatra ohatran'izao vita avy any Madagasikara any. Anisan'ny nanoana sy nanampy ireo mpanao asa-tanana malagasy moa ny sy hitambadina akanga izay nampiofana ireo mpanao asa-tanana nandritra ny 12 volana. Nisy manko ny fanoana nataon'izy ireo zany dia nataon'ny programme Cap Export Madame Louvatina Arnisy nisolotena azy eto sy ny site ny tena koa Madame Randriana Vony haingony ireny tale général site izay rotota zany no nanoana an'ireo mpanao asa-tanana ireo amin'ity hetsika ity ny zavatra natao dia nandritra ny teo amin'ny 12 volana teo eo dia nomanina izy ireo na ara-teknika na ara-barotra hiatrika zany tsena iraisam-pirenena zany na varotra fampiratiana iraisam-pirenena zany. Nisy koa teo amin'izany fanohanana ara-teknika zany dia ny fanohanana nataon'ny monsieur Rangaivson tazanareo ery amin'ny sisiny ery zay designer eto atoerana ary niofana koa izy any amin'izany sehatra iraisam-pirenena izany. Zany hetsika izany zany dia niafara tamin'ny fanatrehan'ireo 7 mianadahy ny solo an'izy 12 mianadahy zay nanao an'ity hetsika ity tany à Paris Salon, maison et objet édition janvier 2014 na janoary tamin'ny taona 2014 teo. Tombony lehibe ho antsika eto toerana ny fahampahafantarana ireo vokatra izay avy eto amintsika any amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nambaran'ireo mpanao asa-tanana ihany koa fa manan-karena isika eto toerana raha ny akora fototra ary tsy vita ihany koa ireo manana aingam-panahy amin'ny famokarana zava-baovao izay isan'ny mampiavaka ny malagasy.